Faly miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika mbola manan-keratra amin'ny androany alina ny filazana avina alin-drano aty amin'ny morotsiraka avaratra Atsinanana hatraty amin'ny morotsiraky ny manoro aty zany zay amin'ny rapisy kosa indray dia efa miverina miatontsy kelikely ny alin-drano na ny ranomasina amin'iny morotsiraka iny zany. Ny eto an-tanety kosa indray dia maina ny andro araky ny hitantsika amin'ny saratra mbola mitohy zay ho any telo andro misy vokatr'izay dia hisy fiakarana zany ny maripana ambony indrindra raha ny ety amin'ny ampovoantany sy ny ilany Atsinanana satria amin'ireo faritra voatony ireo moa zany ny tena hiaran'izay fiovaovana maripana zay mandritra ny vanim-potoana ny ririnina. Ny toetrandro any rapisy sy vao maraina ary dia ny zavona zany no manjaka raha ny ety amin'ny ampovoantany nosy ny hisy oron-tandrivon-drahona malana raha ny ety amin'ny manodididina ny morotsiraky ny Vatomandry sy ireo distrika manakaiky azy zany. Ny tapany atsimo nosy mandrahona ny andro aty amin'ny tendrony atsimo aty torak'izay ihany koa ny any amin'ny morotsiraky ny Savahany zany ny ambiny moa mibalika be ny masoandro. Ny piso tolakandro dia saika ny androny eto amin'ny faritra Madagasikara rehetrarehetra zany dia maina amin'ny ankapobeny ankoatrany aty amin'ny morotsiraky ny Atsimo Atsinanana sy any Taolagnaro any zany ho ny rapiso tolakandro ny maripana ao anatin'izay ny maraina aloha zany misy fidinana kely ny maripana indrindra ao ety amin'ny ampovoantany noho fisiany andian-javona zany tafiditra hatrany amin'ny diminy any Atsirabe any fa ny atoandro kosa indray miakatra ny maripana tafiakatra any amin'ny roa amby roapolo raika amby roapolo ny aty ampovoantany zay manana hiakatra hatrany zay ao anatin'ny telo andro ho avy zany. Izay indray ny météo-tsika manasa anao hatrany anaraka izany veloma.